Fa ny miarabantsika rehetra indray mamerina ny fiarabana tena faly koa antakin-dro teo mahita antsika lehilahy miaraka eto tena hafa marina zany hoe mpirahalahy miaramonina zany sady zay mahafinaritra mihitsiny mahita anareo tonga marobe eto. Ny loha hevitra ankapobeny amin'ny ity conférence ity moa dia amin'ilay hoe indro ny lehilahy. Ny antony izay nanomboana an'izany conférence izany dia satria betsaka ny amin'izao vanim-potoana izao dia hoe manana fijery diso an'izany mahalehilahy izany. Eo anivon'ny fiarahamonina izany mahalehilahy izany dia lazaina fa hoe zavatra ratsy. Hoe ny lehilahy ozy dia lehilahy dia mamono, ny lehilahy tendakanina, ny lehilahy tsy mandray andraikitra nefa kamo lava, ny lehilahy dia zavatra ratsy zany hoe mahalehilahy izany raha amin'ny fijeryn'izao tontolo izao. Koa noho izany rehefa hoe ny zavatra voizina eo anivon'izao tontolo izao dia hoe mila vonoina ilay mahalehilahy ny lehilahy satria zay ny zavatra ratsy eo anivon'ity fiarahamonina ity. Rehefa tsy mijoro amin'ny mahalehilahy intsony ny lehilahy fa manaiky fa hoe misy fitovizana tanteraka amin'ny lahy sy ny vavy dia lasa milamina ity fiarahamonina ity. Kanefa tena mifanipaka tanteraka amin'ny fijerin'ny Baiboly izany. Tsy hoe le lehilahy no tokony hoe le mahalehilahy antsika no tokony vonoina, fa ilay toetra manimba, ilay toetra niota ao anatin'ny mahalehilahy antsika no tokony foanana. Izay le fanavaozana ny saina, le miaina maha olom-baovao izay niresahan'ny Dro tamintsika teo ka misy an'ity fanambarana anankiray ity hoe tsy hoe miala amin'ny maharatsy azy ny lehilahy, ratsy fitondratena rehefa mijanona tsy ho lehilahy intsony, fa rehefa manomboka mizotra amin'ny tsara, rehefa manova ny fanaony ka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izy, dia fa tsy hoe le mahalehilahy azy no foanana fa ilay toetra ratsy, le fitondratena ratsy ao anatiny no foanany, zay izy vao tena mijoro amin'izany mahalehilahy izany. Ao anatin'ny nanaovan'Andriamanitra antsika tena hoe maizy azy antsika izany hoe mahalehilahy antsika izany, ka tsy ao amin'le mahalehilahy antsika no misy indro. Ka zay mahatonga an'ity hoe indro ny lehilahy ny anaran'ity conférence ity, fa tsy hoe misy indro ny lehilahy. Na dia hoe aza fantatritsika fa mahalehilahy antsika betsaka amintsika manondrana indraindray. Zay sa misy amintsika afaka teny hoe mbola tsy nanondrana mihitsy ny teo amin'ny fiainany ao anatin'izany andraikitra amin'ny mahalehilahy izany. Fa androany isika dia tena hijery mihitsy an'izany hoe fijoroana any amin'izany mahalehilahy izany ary ny aingantsika amin'izany hatrany dia ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly. Satria ny fijery ara-Baiboly izay nomeny ilay Andriamanitra lavrary sady masina no mahomby. Tsy misy fomba hafa ahafahantsika miaina nyity fiainantsika ity amin'ny lafim-piainana rehetra akoatrany amin'izay fomba izay namarita ny tenin'Andriamanitra izay tokony iainantsika izany. Araka ny Petera 2:1-7 dia hoe fa nomenerin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Tafiditra ao anatin'izany hoe fiainana, fomba iainantsika an'izany fiainana izany, ny fitondrantenantsika eo anivony ny toeram-piasana, ny fijerintsika an'izany asa izany sy ny hoe ny ataontsika sy ny tsy ho ataontsika eo anivon'izany toeram-piasana izany. Koa noho izany amin'ity conférence manokana ray ity dia mifantoka isika ny amin'ny lehilahy sy ny asa, ka ny anjarako eto indray dia ny amin'ilay hoe safidy na asa. Ahoana ny ahafahantsika amin'ny safidy asa? Raha efa niresahana tamintsika teo fa ny hoe ny asa rehetra fa tsy misy hoe karazan'asa ambony na ambany amin'izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany, ka hoe ny zavatra ny asa rehetra raha atao ho voninahitra Andriamanitra dia ny asa rehetra dia sehatra ahafahanao manome voninahitra an'izany Andriamanitra izany, dia ahoana ary ny ahafahako misafidy asa? Ahoana ny ahafantarako fa hoe ity asa ity azoko atao amin'ny mahalehilahy kristiana ary ity asa ity tsy tokony atao? Ahoana ny ahafantarako ihany koa hoe ity toeram-piasana manokana ity, ity orinasa manokana ity dia tokony hidirako na tsy tokony hidirako? Ahoana ny hamantarako hoe aiza ny tena hoe tokony alehako zany amin'izany hoe nataontsika hoe fizorana miakatra ao anatin'izany tontolo ny asa izany hoe manao carrière moa izy isika izay ahoana ny ahafantarako hoe aiza ny tokony alehako sy ny aiza ny tsy tokony alehako? Mamaly an'izay
ny tenin'Andriamanitra manampy antsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Fa efa apetrakitsika dia ny voalohany ary ny hoe ny fijery ara-baiboly ny asa. Ny asa dia Andriamanitra any amin'ny Genesis 2:2 manomboka eo amin'ny 5:5 no efa mametraka sy maniraka ny lehilahy hiasa. Napetrany teo amin'ny sahedena i Adama mba atonga azy mba hoe ikarakara n'izany sahy izany, ka asaina miasa izy, ka noho izany ny asa dia zavatra tsara fa tsy vokatry ny fahalavona. Tsy vokatry ny fahalavona atao anatin'ny fahotana fa zavatra tsara izany asa izany. Ary efa nitenenina teo ary naverimberina fa izany asa izany dia ataontsika ihany koa zany ho voninahitra Andriamanitra ary sehatra izay ahafahantsika manome voninahitra n'Andriamanitra. Raha dinihantsika ihany koa izany asa izany matetika raha ho an'ireo ankoatran'ireo moa izay hoe miasa matianina eo anivona fiangonana na ohatran'izany, ny asa ihany koa ny toerana anankiray izay tena hoe ahafahan'ny fiainantsika tena mifanena amin'ny fiainan'ny olona tsy mino. Sady izay any toeram-piasana isika ny tena mifanerasera betsaka amin'ny olona tsy mino. Koa noho izany eo anivon'izany sehatra izany no tena ahafahantsika miaina an'izany mampiavaka antsika izany amin'ny maha-kristianina antsika. Raha samy ao am-piangonana, raha anatina tokantrano kristianina ianao, dia ohatrany hoe toerana izay hoe ahazonao antoka fa mitovy hevitra aminao ny olona manodidina anao. Fa rehefa tonga eo amin'ny toeram-piasana dia ahoana? Zavatra hafa nita satria ny fijeriny an'izao tontolo izao dia tena mifanipaka nenao. Ozy Dietrich Bonhoeffer hoe ny tena mampiavaka ny kristianisma dia ny fisarahantsika amin'izao tontolo izao. Miavaka amin'izao tontolo izao isika. Ary ny fioaran'ny feniny, dikan'izany fenitra izay arantsika dia ambony kokoa noho an'izao tontolo izao. Ary isika dia afaka manatanteraka zavatra izay tsy mahazatra an'izao tontolo izao. Na hoe ihany koa le toetra izay asehantsika eo amin'ny toeram-piasana dia miavaka amin'izao tontolo izao. Fa tena zany tokoa ve ny kristianina? Tena zany tokoa ve ny kristianina? Misy an'izay zavatra izay hoe efa faniriko ela hoe hitanareo le anatin'le gazety reny, dia misy an'le hoe mitady le orinasa mitady mpiasa. Raha tena miaina an'io ny kristianina dia hanitokana tokony angatan'le mpampiasa amin'le mpiasa dia hoe mitady sofera kristianina teboka. Mitady direkteura kristianina teboka. Inona ny mbola nasiana lisitra lavabe eo? An'le zavatra takiana. Raha tena miaina amin'ny maha-kristianina azy izy, dia tena efa hananany daholo le toetra izay tokony hananana, ka tsy tokony ho isy fa samy kristianina ihany no lasa miady seza avy eo. Fa maninona no tsisy an'izay any anaty gazety? Satria mbola mila mianatra isika tena mijoro amin'izany mampiavaka antsika izany. Mampiavaka antsika ka tena hita taratra amin'ny fomba izay hitondra antsika tena sy amin'ny fomba izay hanaovantsika ny asantsika ny toeram-piasana, izany ma hoe hafa ihany ny kristianina, hafa ihany ny mpanaradian'i Jesosy, hafa ihany izany hoe mpianatra Jesosy Kristy izany. Ka mahatonga antsika hoe tena hoe engane iroborobo isika ao anatin'ny asantsika ihany koa, ka tena ny mivoninahitra n'Andriamanitra isika ny amin'ny toeram-piasana, ka hitan'izany atoato any anaty gazety. Mitady mpiasa kristianina teboka. Izay ihany tokony ilaina, sady izay. Dia lasa fohy kely le interview rehefa mitady asa avy eo. Kristianina ianao? Ok, manomboka amin'ny latsinaina amin'ny valo. Fa hitantsika fa mbola tsy izay, sady izay. Fa mila azontsika zany hoe inona ny antony izay anametran'Andriamanitra antsika eo amin'ny sehatry ny asa. Voalohany isika dia miasa moa isika noho ny antony telo lehibe angambany. Ny afaka hitenenantsika hoe iasantsika voalohany dia hoe mila tadidintsika fa izay no namoronan'Andriamanitra antsika. Isika indraindraina dia isika lehilahy mahita an'izany asa izany dia ohatran'ny zavatra mahakamo be, mavesatra be, mila tadidintsika indray fa ilay hasaritry le asa no vokatry ny fahalavona fa tsy ilay hoe isika miasa.
fa isika dia ny foronina hanao zavatra fa tsy hipetrapotsiny, fa ny foronina hiasa isika. Faharoa, izany ihany koa ny fomba amelomantsika ny ankohonantsika, izay tsy miasa aoka izy tsy haninona ozy ny ten'Andriamanitra, tsy hinana. Fa nataony ten'Andriamanitra mazava isika fa hoe andraikitritsika izany mamelona izany. Timoty 1:5-9 dia miteny antsika fa raha tsy mamelona ny ankohonantsika isika dia mbola loza manoatra aza noho ny olona tsy mino aza, olona zay tsy ao anatin'ny finoana. Teny antsika an'izay. Fa ihany koa miasa isika satria izany asa izany no sehatra iray ahafahantsika maneho ny toetra an'Andriamanitra ka manome voninahitra azy. Ianareo ao amin'ny toeram-piasana anareo no fitaratry n'izany Andriamanitra izany. Rehefa mahita anareo ny olona dia tokony mahita n'ilay rainareo izay any an-danitra. Izay ny tenen'i Mateo 5:5-10. Ka rehefa mijery fitaratra ny olona dia ilay tsy ilay fitaratra ny dokafany, fa izay tarafan'ilay fitaratra, sa tsy izay? Tahaka izany koa ny fiainantsika. Tsy hoe rehefa miasa isika dia ny ahazo voninahitra isika mafitaratra antsika, fa ny ahitany an'ilay toetra an'Andriamanitra izay asehontsika amin'ny fitondrantenantsika eo amin'ny toeram-piasana. Koa noho izany, ahoana ary ny fisafidianana an'asa nefa ao anatin'izay zavatra izay? Ahoana ny ahafantarako an'izay hoe inona ny tena sitrapon'Andriamanitra ho aho? Ahoana no hoe isafidianako asa ao anatin'ireo asa marobe izay mety misy ireo? Misy andiny anankiray izay fampiasa indraindray rehefa tsy tia hamaly fanontaniana ny pasteur zay dia io ny ampiasaina. Any amin'ny Deutéronomie 7:20 dia ny andiny 7:20. Dia rehefa misy fanontaniana sarotra petrak'olona dia teneny foana zava-miafina zany ry anaka, zava-miafina zany. Tsy hamaly izy ny dikan'izay. Fa tsy izay ny dikany io andininy io. Ny zavatra ny dikany io andininy io dia izao, tena marina fa ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra dia misy an'ilay hoe sitrapon'Andriamanitra voambara ary misy ilay sitrapon'Andriamanitra miafina. Misy izay zavatra momba ny eo avintsika izay ny fidin'Andriamanitra tsy nambara amintsika ary na ninona eo nareo tsy ho fantatritsika izany fa an'Andriamanitra irery ihany. Fa misy kosa ny sitrapony izay efa nambarany tamintsika aiza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny Baiboly. Jereo tsara ny tenen'izany io andiny io. An Jehovah Andriamantsika ny zava-miafina, fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara. Dikan'izany efa nisy ny fitsipika, efa nisy ny tari-dalana izay efa nomen'Andriamanitra antsika ao anatin'ny teniny izay ahafahantsika mahafantatra ny sitrapony. Ary ilay ampahany sitrapony izay ny fidiny tsy natoro antsika dia azy iny. Izy mahafantatra an'iny. Fa ny antsika, inona hono ny anjarantsika? Inona ny tokony ataontsika amin'ilay zavatra nambaran'Andriamanitra? Inona hono ny tokony ataontsika amin'ilay fitsipika izay efa nomen'Andriamanitra antsika ao anatin'ny teny? Dia maninona ozy eo amin'ny toiny eo? Ankatoavintsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Koa raha iresaka mombana safidina asa isika dia ny lalàna, ny fitsipika izay omeny tenin'Andriamanitra ihany no arahantsika, fa tsy isika tsy andeha hoe amantatra amina fomba ivelan'ny Baiboly, ny fomba izay tokony hoe afantarantsika ny asa na ny asa izay tokony fidintsika na hoe izay safidy hafa izay tsy maintsy raisintsika eo anivon'ny fiainantsika. Fa alohan'ny resahantsika momba ny asa manokana ary aza matahotra anareo fa tsy andeha ho tononiko etiko sy tsy andeha ho andehanantsika daholo hoe ahoana ny fomba isafidianana asa na mpanasa lamba, na sofera, na direktera. Tsy hany mihitsy ny andeha ho ataontsika androany. So dia izay manko na tena anareo dia mahazo mivoaka dia n'izao nareo. Satria tsy izay no andeha ho ataontsika androany. Fa ny andeha ho ataontsika dia ny hoe nandeha resaka isika momba ny hoe inona ny andrasan'Andriamanitra avy amin'ny lehilahy miasa rehetra. Raha afaka tenenako anazy amin'ny fomba hafa dia hoe fady mampiasa teny vahiny, inona ny job description? Mahafantatra an'izany daholo nareo? Ilay atao hoe job description hoe famaritana ny asa izay nomen'Andriamanitra antsika rehetra.
andao isika iverina sokafo indray baibolinareo ao amin'ny Korintiana 1:10 izay fanontonon'ny Jo antsika teo ny andininy anankiray amin'izany. Fa andininy 4 ny amin'izany andalana soratra masina izany ny andeha ho jerentsika. Raha maritra isika job description na hoe famaritana asa ho an'ny kristianina rehetra, na inona ny asany, na inona ny andraikiny, na inona ny ataony eto amin'izao tontolo izao, dia samy tsy maintsy manaraka an'ity job description ty, tsy maintsy manaraka an'ity fanotsoritana ny asan'ny kristianina ity ny kristianina rehetra. Amaky isika ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana 1:10 andiny 1:30 ka hatramin'ny 1:11. Mila tadidintsika fa tamin'ny Paoly nanoratra anazy dia tsy nisy toko sy andininy. Ka le nametraka an'ilay toko sy andininy taty arena nanondrana kely tamin'ity ray toraka ty. Satria mitohy ilay hevitra eto. Koa amin'izany, na mihinana misotro ianareo, na inona ataonareo, dia ataovy voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay afitohina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahaka koa manao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Aoka hanahaka ianareo dia tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Eto amin'ity andalana soratra masina ity dia isaky ny andinireo isika dia mahita fomba 4 na hoe fanoritsoretana 4 ny asan'ny kristianina. Ny andraikitra 4 izay ananany kristianina, ny lehilahy kristianina rehetra, izay afaka ampiarina eo anivon'ny sehampiasana mo izany ary amin'ny lafim-piainany ray manontolo. Ny voalohany efa niresahana teo ka tsy dia tena hoe ho tsindriko be loatra, dia ny hoe ny fomba voalohany, ny andraikitritsika voalohany, ny tokony tadiavintsika voalohany dia ny manome voninahitra an'Andriamanitra. Mitady ny hanome voninahitra an'Andriamanitra. Zany ny antony hamoronana an'Andriamanitra antsika araka ny Isaia 7:7 izay miteny antsika fa ny olona rehetra ozy dia ny olona izay foroniko ary nohariko ho voninahitro hoy Andriamanitra. An'Andriamanitra isika, Jehova no Andriamanitsika, Jehova nanao antsika ary azy isika hoy ny Salamo 100. Koa noho izany isika dia ny antom-pisintsika dia hanome voninahitra azy amin'ilay mafitaratra ny resahantsika teo. Izany mafitaratra antsika izany, raha isarina fitaratra izany no ampiasaintsika, dia izany fitaratra izany tamin'ny laviny zanak'olombelona dia raisoantsara fitaratra anankiray izay nilatsaka tamin'ny tany ka niparasaka. Ilay endrika Andriamanitra izay entin'ny olombelona rehetrarehetra izany dia lasa tsy dia hita tsara tsony eo amin'ny olombelona, mbola hita ihany zany tahaka nareo mijery anatina fitaratra vaky, dia mbola hita eo ihany ny endrik'ilay olombelona, fa tsy dia hita tsara intsony satria maninona? Lasa simba ny fahotana. Kanefa isika rehefa iasany ny fanamasin'Andriamanitra dia mihamasina, mihamazava ilay endrik'Andriamanitra ao amintsika. Mitovy isika amin'ilay fitaratra tanteraka dia i Jesosy Kristy izay endrika ilay Andriamanitra velona tonga nofo, ny Kolosiana 2:7. Koa noho izany, ny antom-pisintsika rehetra dia ny taratra azy. Ny antom-pisintsika rehetra dia ny hoe ampitodika ny olona any aminy. Ary ny fomba izay hoe hitarafintsika azy dia amin'ny alalan'ny fanehoantsika ny toetrany, ny maizy azy. Isika olombelona rehetra dia mitondra ny sasany amin'ireo toetran'Andriamanitra ireo, izay satria isika ny foroniny tahaka ny endriny, araka ny hitantsika ny amin'ny Genesis 1:5-20, dia izany endriny izany izay ao anatintsika no mila asehontsika amin'ny olona any amin'ny toeram-piasana ihany koa, amin'izay toerana rehetra izay misy antsika. Ny antom-pisintsika dia ny manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny antom-pisintsika dia ny aneho ny toetrany. Tsy haiko hoe efa tonga tao amin'ny saintsika ve
izay fanoritsoritana izay rehefa hisafidy asa. Efa nieritreritra an'izay ve isika rehefa hisafidy asa hoe ao ve ny tena ahafahako manome voninahitra an'Andriamanitra, ao ve ahako ny tena afaka mankalaza ny anarany sy maneho ny toetrany, araka ny mbola ho hitantsika eo. Ny faharoa izay hitantsika eo amin'io andiny faharoa amby telopolo eo indray dia ny teboka manaraka amin'ny job description ny famaritana ny asany noritsoritana ny asan'ny kristianina dia ny hoe mitady ny tombontsoa ny hafa. Ny antony esako dia tsy hoe fotsiny hoe hanomezako voninahitra an'Andriamanitra fa ny ahafahako ihany koa anasoa ny hafa, ahafahako ihany koa hoe tena hoe manao an'izay ho tombontsoa ny hafa. Inona ny teneny eo amin'ny andiny faharoa amby telopolo izy hoe manao izay rehetra ataoko izy ahako tsy hana fitohina niza, ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra raha fitinina dia ny olona rehetra. Atzay jiosy mpiarabelona aminy mitovy ray tanindrazana aminy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra, na ny olona mino na ny olona tsy mino, na ny olona mitovy firenena amiko na ny olona tsy mitovy firenena amiko, na iza io ny antom-pisiko dia tsy nitady ny hoe zay mahasoa ihany fa ny ametraka ny hafa alohan'ny tenako. Ho ny Filipianina 4:7-8. Ny anana fanetretena ka nijery tsy hijery fotsiny hoe an'izay mahasoa fa hijery an'izay mahasoa hafa. Nisy amintsika ve efa nieritreritra amin'izany tamin'ny tady asa hoe ity asa ity no andeha alaiko satria io ny tena ahafahako mahasoa ny hafa? Tsy izahano mihitsiny aza mandainga eo nareo. Fa matetika ilay safidy ny asa dia hoe io ny azoko karama be, io ny azoko toerana ambony, io ny ahafahako tena ho tafita, avelao zalahy efa rano fa za tafa. Fa vitsy amintsika ny manana an'izay eritreritra izay hoe ahoana ny ahafahako mampiroborobo n'izay mahasoa ny hafa amin'ny alalan'ity asa fidiko ity. Fahatelo izay hitantsika eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo, indray ilay fitsipika fahatelo izay hitantsika eo dia ny hoe maninona? Ny mitady ny ahavonjy ny very. Izany ny antom-pisiko amin'ny maha-kristianina. Izany kristianina izany dia mpianatry Kristy izay manao mpianatry Kristy. Tsy misy kristianina tsy manambara ny Kristy izany. Anatiny maha-izy azy antsika izany manambara ny Kristy izany. Zany ny antom-pisintsika, zany ny antony namonjeny Andriamanitra antsika araka ny tenenina teto amin'ny Efesianina 4:10. Voavondry isika mba hanao asa tsara. Tsy voavondry isika noho ny asa tsara ataontsika satria tsy hamonjy antsika mihitsy ny ireny, satria tsy tanteraka, fa voavondry isika mba hanao asa tsara. Ary anisan'ny fanaovana asa tsara dia ny fanaovana mpianatra ny olo-kafa satria izay ilay iraka lehibe izay nomeny antsika. Dia jerena izay ny teneny eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo, manao izay afinaritra ny olona rehetra, tsy midika izany hoe anoty izy, satria izay ny mahafinaritra ny olona tandremo, fa manao izay afinaritra ny olona mba tsy hanafotoana ny olona izy amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ihany io, izay indray ilay tsy fitiavan-tena, fa ny mahasoa ny maro mba maninona ozy, inona ilay tanjona faratapony ananany mba ho vonjena izy. Tsy haiko isika raha mandeha miasa isika isa-maraina ka manana fonena ho an'ireo mpiara-miasa ireo izay very, ka hoe ny antoko andehanako miasa dia mba ho fitaovana androany indray ahafahako aneho an'i Kristy sy anambara an'i Kristy mba hahatonga ny olona very io tsy hiatrika ny fahatezeran'Andriamanitra mandrakizay. Fa nisy ny fo maraina ve dia izay nentin'ny nandeha miasa? Matetika isika mandeha miasa dia izay indray fa eo amin'ilay bandy mandreraka be iny, izay indray fa tsy maintsy hiaritra n'ilay patron be doika sy be toetra iny. Fa tsy hoe fotsiny mitady ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, mitady ny tombontsoa ny hafa, fa mitady ihany koa ny fitovizana amin'ny Kristy. Izay ny antom-pisiantsika.
izay no mahizy azy amintsika amin'ny makristianina. Ary io dia na inona ny asanao, na inona ny andraikitrao, na inona ny ataonao, na mianatra ianao, na miasa ianao, na izy roa, na miambina ny ankizy eo an-trano ianao, na inona dia ireo efatra ireo dia nangatahan'Andriamanitra ho ataontsika rehetra. Io no tena job description antsika, io no tena notsoratra ny hoe makristianina antsika. Dia ny fitombontsika ihany koa amin'ny fitovizana amin'ny Kristy. Koa noho izany misy ny fantaniana vitsivitsy izay afaka apetraka ao eo anatrehan'izay rehefa hisafidy asa ianao. Voalohany, afaka manao ny lafiny rehetra amin'ny asako, ho voninahitr'Andriamanitra ve aho. Raha aka n'io asa io ahako, dia ny lafiny rehetra ny asako ve dia afaka ataoko ho voninahitr'Andriamanitra. Mazava ho azy fa raha asa izay mitaky anao anota mba hanatanterahanao anazy, ahoana ny ahafahanao manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany? Mandainga ahako amin'ny fanisana entana atao ampiasana ho voninahitr'Andriamanitra. Mampisotro toka olona ho voninahitr'Andriamanitra. Mety ve zany? Mazava ho azy, ka raha misy ny zavatra hoe izay hitarika anao anota ka tsy mazava ny feo fieritreretanao eo anatrehan'ireo fanaovana izy ireo dia aza miditra amin'izany asa zany. Mazava zany, sa tsy zay? Faharoa ihany koa, ahoana ny ahafahanao manome voninahitra an'Andriamanitra raha tena tsy hainao ilay asa? Raha tsy vitanao ilay asa, dia ahoana ny hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra? Misy ny karazana hoe fahaiza-manao, fanomezam-pahasoavana, talenta sy ny sisa izay ananantsika tsirairay avy, ka sarotra be aminao raha hoe nandainga ianao tanatin'ny CV anao. Efa tonga eo amin'ilay toeram-piasana ka tsisy ianao akoriny. Ataonao anatin'ny CV mahay Excel, Word, inona, tonga ny toeram-piasana mampirehatra an'ilay ordinateur aza tsy hay hoe aiza moa le fanampiana anazy iny. Tsy mandeha ny anahy. Ainao ve le asa? Ainao ve le asa? Tsy afaka nome voninahitra an'Andriamanitra ianao raha tsy hainao le asa. Faharoa dia hoe inona ny zavatra iriko manokana ny anao azy. Misy ve faniriana izay ananako ato anatiko hoe tena hoe te hanao an'io asa io ahako. Ilay izy zany tsy raisiko fotsiny hoe ohatran'ny karazana andraikitra, fa tiako ilay asa. Ny teny anankiray any amin'ny Timoty voalohany toko 7. Any amin'ny Timoty voalohany toko 7 dia anisan'ny miresaka amin'izany. Timoty voalohany toko 7 andiny voalohany marina fa miresaka momba ny hoe ireo izay maniry ny asa nampitandrina, fa mametraka mazava izany fa izany faniriana izany dia tsy zavatra ratsy. Fa Andriamanitra ihany koa no mametraka ny faniriana ao anatin'ny fotsika. Fa hoe ohatra hoe zahako raha te haniry ahako ahoana re zany ho sofera ho nyreny pilote na fiaramanidina ireny, na maniry ohatran'inona ahako raha tsy haiko le izy dia tsy haiko. Nisoran'Andriamanitra fa tsy zany pilote fa loza be eo. Fa tsy hoe faniriana fotsiny zany, fa ny faniriana dia anisany ny fomba izay ahafahana mifidy ny asa fa tsy izay ihany. Ka izay ihany koa no antony izay hoe mazava-dehibe ihany koa hoe ny anontanianao hoe inona no lazain'ny hafa. Ireo hafa manodidina anazy izay mahafantatra. Hitany ve fa tena manana an'izay talenta izay marina ahako, manana an'izay fanomezam-pahasoavana izay marina ahako, ary raha hoe koa hoe io toeram-piasana io ve dia mety amiko eny sa tsy? Tokony hidirako eny sa tsy? Ilaintsika ihany koa ny miankina amin'ny hafa, ny amin'ny hevitry ny hafa, izay hoe rahalao amin'ny tompo moa mazava ho azy izay tena afaka hoe manome antsika mitoro hevitra amin'izay asa tokony ataontsika na tsy. Raha manantona azy isika dia hoe zaranga tena teo architecte. Dia hoe zay manao na dessin aza tsy hainaoko, aza miditra amin'izany. Mariny, tahin'Andriamanitra ianao fa aza manao an'izany fa maty eo ny olona. Any ilaina ihany le namana indraindray. Ka zany maniry mafy mihitsy ne. Eny
fahaza miditra amin'izany. Manaraka hoe ina ihany koa ireo safidy na hoe ireo opportunité, ireo varavarana misokatra izay apetraka Andriamanitra eo anoloanao. Andriamanitra tsy manao zavatra kisendrasendra, fa indraindray misy ny fotoana izy ohatrany hoe misy varavarana, misy sehatrasa izay lasa misokatra zay mety afaka hidiranao. Fa tsara eritreretinao zay ny amin'izay hoe ny amin'izay hoe fanarahana n'izay hoe efa ambaran'Andriamanitra aminao izay no hisafidiananao asa iray manokana. Koa mitandrema tsara hoe tena manome voninahitra n'Andriamanitra marina ve ahako amin'ny lafinasako rehetra. Fa tsy izay ihany, inona ny fanontaniana faharoa izay afaka apetraka ao zany vokatry ilay Korintiana 1:10 ka hatramin'ny 1:20, andiny voalohany teo dia hoe afaka ny ho fitahiana ho an'ny hafa ve ahako eto amin'ity asa ity. Afaka ho fitahiana ho an'ny hafa ve ahako ny eto amin'ity asa ity. Afaka tena maneho ny toetra n'Andriamanitra ve ahako eto amin'ity toeram-piasana ity. Tena ho hita taratra tokoa ve eto amin'ity toeram-piasana ity ny mampiavaka amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ko anankidimy, tena mety be dehibe noho izay aza raha hoe nanam-potoana isika mety teo amin'ny 9:10 teo, fa ny fitiniko ny anankidimy ny toetra izay afaka hoe tena hoe tokony hoe tena mampiavaka ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny ivon'izany toeram-piasana izany. Araka ny teneniko teo dia ny zanak'Andriamanitra ny tena hoe miasa amin'ny fomba tsara indrindra. Le hoe manana an'izay atao hoe excellence izay. Tena hoe ny zavatra ataony dia ataony amin'ny fomba tsara indrindra satria ataony ho an'ny tompo izany fa tsy ho an'ny olombelona. Izy te hanome voninahitra n'Andriamanitra araka ny tenenitsika teo. Ary Andriamanitra tsy mahazo voninahitra raha ianao le piasa aketo. Raha ianao le piasa eo, azafady na piasa teny faritra. Raha ianao le piasa le manao hoe le manao asa dia le manao hoe fa izy io efa metimety io. Alefa so amin'io fa tsy maninona. Ka ohatra ny mbola tsy tena vita, alefa so amin'io aloha fa mibe menimena zareo ambony ao. Alefa so amin'io aloha. Tsy zany ny toetrana kristianina, fa ny kristianina dia manao ny asany amin'ny fomba tsara indrindra na inona io asa io satria ho ataony ho an'Andriamanitra izany. Ary ny kristianina ihany koa rehefa miasa dia miasa amin'ny fahamarinana. Zany fahamarinana izany dia araka ny tenenina teo, tsy mangalatra fotoana amin'ny toeram-piasana. Raha fotoana tokony hiasana dia tsy manao solitaire na mijery Facebook izy any ampiasana. Raha ny toeram-piasana izy tsy manao le hoe andeha hivoaka kely vetivety dia nisy tsy hita zay nalehany. Mandritra ny adiny 2 na ny adiny 3. Fa raha miasa araka marina izy dia rehefa miasa izy dia miasa. Rehefa miasa izy dia manao ny zavatra ataony. Eo ihany koa izy tsy hoe raha hoe sendra hoe olona miasa ao anatin'ireny fanamboarana trano ireny, tsy mangalatra izy amin'le hoe firy ny abetsaky ny fasika sy ny sima ao anatin'le izy. Fa tena manao ny asany araka ny marina. Ka noho izany azo atokisana tanteraka izy. Tadidinareo ve ny ohatra Josefa na dia tany imponja izy aloha, ary na avy eo izy niasa ho an'ny Potifara, dia naninona foana izy? Lasa nisongadina foana izy sa lasa nomena andraikitra satria maninona? Azo atokisana. Azo atokisana satria mandeha amin'ny fahamarinana. Izany mpiasa kristianina zany ihany koa dia miasa mafy. Tsy olona kamokamo, fa olona izay maharitra, manatanteraka ny asany, manatanteraka ny andraikiny. Tsy manao zavatra ka hoe tapatapany fotsiny ny hery izay omeny. Fa izany kristianina izany dia satria ataony voninahitra Andriamanitra ny zavatra rehetra ataony. Araka ny hitantsika teo amin'ny toriteny 7:50 teo, dia tena miasa mafy izany. Ary izany kristianina izany miasa be mba hahafahany manome be. Manana fahalalan-tanana ny kristianina miasa mafy. Dikan'izany, raha mitombo ny karamanareo,
dia tsy mba hividianana n'ilay 4 raitra be farany, tsy mba hoe hividianana n'ilay trano fatelo anaovana vakansy anosy be, le anosy be le nosy fa tsy le anosy be tsy raha hividitrana any anosy be koa moa nareo tsy mampaninana mihitsiny. Fa ny antony raha manome anao Andriamanitra dia mazava ny tenany amin'ny Timoty 1:9 dia mba hahatonga anao hanakarenina amin'inona, amin'ny fahafoizana. Ny antony hanomezan'Andriamanitra be anao dia hanafahanao mafoy be. Mieritreritra an'izany ve tsika indraindray anatin'izay? Ary farany ihany koa ny miasa ianao mba hanaovana ny rariny. Afaka nataoko teo ihany koa ny Jakoba 1:7-20 mba hahafahanao manampy an'ireo izay tsy misy piahy na piaro. Dia ianao, satria ianao solotena n'ilay Andriamanitra velona, ianao aloha lasa piaro sy piahy azy. Ao ny mpitondra teny sy ny kamboty no voatonona ao anatin'ny Jakoba 1:7-20, dia ao amin'ny Jakoba 2:2 eo dia miresaka momba ny mahantra sy ny manakarena eo anivona fiangonana anankiray. Dia araka ny teniny ity rahalahy iray ity dia zay sady namany Jo no namako moa dia i Marka 3 dia zao ny teneny hoe ny etika na ny fomba fiasa, ny etika kristiana dia fanehoana sy fampiarana ny toetra an'Andriamanitra eo amin'ny toeram-piasana. Zay no angatahan'Andriamanitra amintsika dia ny hoe ampiarantsika, asehontsika eo amin'ny toeram-piasana ny toetra an'Andriamanitra. Satria iza no nanomeny tsara indrindra tao aminy fa tsy Andriamanitra ny zanana latokana no nalefanao antsika. Iza no marina fa tsy Andriamanitra ilay Andriamanitra marina. Iza ilay niasa nandritry ny henandro ka natanteraka an'izao tontolo izao. Iza no nanome malalaka, nomeny zanana latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Iza no mitsinjo an'ireo izay hoe tsy manana piaro na piahy. Iza no tonga tetỳ an-tany mba hitady sy hamonjy ny very. Luka 7:10 afa-tsy Andriamanitra. Raha manao an'ireo toetra ireo isika dia tsy manao afa-tsy ny toetra n'iza, toetra n'ilay Andriamanitra izay tompontsika eo amin'ny toeram-piasana. Koa noho izany, afaka manao ny lafiny rehetra amin'ny asako ve ahako voninahitra Andriamanitra? Afaka ho fitahiana amin'ny hafa ve ahako eo amin'ny toeram-piasana izay misy ahako? Ary fahatelo, afaka ny ovavolombelona ve aho na amin'ny fiteny na amin'ny alalan'ny fitondrantenako eo amin'ilay toeram-piasana? Eo amin'ny toeram-piasana izay misy ahy io dia tena hita taratra ve ahako fa mpanompon'Andriamanitra fa tsy andevin'olona? Araka ny tenany amin'ny Korintianina 1:7-20 dia hoe ahoana? Olom-bovidy ianareo ka aza mety io andevin'ny olona. Olom-bovidy ianareo ka aza mety io andevin'ny olona. Ka noho izany hoe ao anatin'ilay asa iny dia satria zahako tena hoe tratra n'ilay fanerena avy amin'ilay hoe tsy maintsy manao an'izay mahafapo ny patron. Salut patron, merci patron, misaotra patron. Dia tsy afaka miaina mijoro amin'ilay maha-kristianina ako. Tsy afaka ny ovavolombelona ny amin'ny fitondrantenako na ina. Fa hoe ihany koa indraindray tsy voatery ilay mpampiasa no manandevo antsika fa ilay inona mihitsiny? Ilay vola. Ilay vola. No ny fatahorana n'ilay hoe ho very vola, no ny fatahorana amin'ilay hoe ho very toerana, dia alolo tsy miteny, alolo tsy mijoro, alolo tsy mamoaka an'izay asany maizina eo anivon'ny toeram-piasana io. Kanefa inona ny tenen'ny Marka 9:4-7? Marka 9:4-7. Raha misy te hanaraka dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Tsy afaka ho mpanaradian'i Kristy isika raha tsy vonina ny handony vidiny an'izany fanarahana ny Kristy izany. Na inona ny vidiny izany eo amin'ny toeram-piasana dia tsy afaka isika ny tsy hiteny. Matthieu 5:5 andao efa nitonono kely izy teo fa tsy maninona. Matthieu 5:5 ahoana ozy?
aoka hazava eo imasony olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Aoka ho hazava andeha amin'ny mazava eo masony olona isika ka fanontaniana mipetraka ao antsika dia hoe miteraka fanerena ve izany asa izany mba heritreritra na hatsapa na hanao zavatra manohitra an Jesosy mpanjakanao ianao. Ka lasa mieritreritra na mahatsapa na manao zavatra manohitra an Jesosy mpanjakanao ianao noho izay fanerena izay tsapanao any amin'ny toeram-piasana izany. Ary faharoa, manampy anao mametraka fomba fiaina amin'ny ankabeny izay hitarika anao andre anjara brika amin'ny fanatanterahana ny iraka lehibe ve io asa io na tsy. Ilay iraka lehibe dia ananantsika rehetra fa tsy hoe ny mpitondra fiangonana ihany no tokony anatanteraka ny iraka lehibe. Fa na ianao anisan'ireo izay mandeha na ianao anisan'ireo izay mandefa. Koa ilay asa izay ataonao ve manampy anao na ny andeha na ny andefa ny olona mba anao mpianatra ny firenena rehetra. Izay fomba fijery izay dia fomba fijery izay tokony ananantsika ny amin'ny asa izay ananantsika ihany koa. Hitantsika teo zany fa hoe afaka manao lafy ny asantsika rehetra ve isika ho voninahitra Andriamanitra. Afaka ho fitahiana ny amin'ny hafa noho ny asa io ve isika. Ary afaka ho vavolombelona ve isika amin'ny fitenany amin'ny alalan'ny fitondratena amin'ny alalan'io asa io. Fa le fanontaniana faefatra dia mazava ho azy mifandraika amin'ilay teboka faefatra izay hitantsika tamin'ny farany teo dia ny hoe maninona afaka mitombo ka hitovy amin'ny Kristy ve aho amin'ny alalan'ity asa ity. Ity asa izay ataoko ity ve mitarika nantona an'Andriamanitra sa mitarika manalavitra an'Andriamanitra. Ity asa izay ataoko ity ve dia afaka ahitana taratra fa tena hoe miankina tanteraka amin'Andriamanitra aho, ka matoky an'Andriamanitra aho, ka hita hoe fa tena mitombo ahako ao amin'Andriamanitra vokatra izany asa izany. Misy an'ity teny anankiray ity izay hitantsika amin'ny Marka 9:8 fa hitantsika ihany koa any amin'ny Matthieu 5:20 andininy 5:20. Dia io teny io dia teny izay nisoratany Charlemagne tamin'ny fasany. Mahafantatra ny Charlemagne daholo tsika. Sasany amintsika mety matadididity kely mpanjaka ny tany Fransa izy tamin'ny taonjato 9 tamin'izany fotoana izany. Dia teo amin'ny fasany izay hita vao 200 taona lasa vao hita ny fasany dia mitazona baiboly izy. Ohatrany hoe mipetraka le izy ohatra hoe olona mipetraka misy statue zany ivelan'le fasana, mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana izy dia misy baiboly tazominy eo dia ilay misy fanondro anankiray ohatr'izay dia manondro andininy anankiray. Dia io Matthieu 5:20 andininy 5:20 io nitondrony izay miteny hoe fa inona moa no soa ho azony olona raha mahazo an'izao tontolo izao kanefa very ny aina. Inona no omen'ny olona ho takalo ny aina. Toa hoe tamin'ny faran'ny fiainany tonga saina Charlemagne fa hoe tsisy dika ny fananana an'izao tontolo izao. Fa le fitovizana amin'ny Kristy, le fitombona amin'ny fanaranan'Andriamanitra izay ihany no manan-danja. Koa ireo fanontaniana fototra ireo dia efa manampy antsika sahady mba hisafidianana asa sa tsy izay. Raha tsy manaraka an'ireo fepetra ireo dia tsy tokony maka an'izay asa izay. Kanefa ny ao anatin'izay isika dia mbola manana safidy ihany. Ary eto angambany ahako dia te-hiteny ihany koa hoe raha manana safidy ianao amin'ny asa izay ho ataonao na tsia dia fa anisan'ireo izay hoe ao ambany fitahian'Andriamanitra nareo. Satria ny olona rehefa tena ao anatin'ny fahantrana dia tsy manana safidy. Azontsika izay fa tena hoe izay eo izay azo atao no atao. Fa raha mbola manana safidy ianao dia efa isaoran'Andriamanitra fa tena anisan'ireo efa voataha ianao raha manana safidy ny amin'izany asa izany. Nefa ny amin'izany safidy izany dia tena indraindray tena sarotra ilay misafidy asa ihany. Ary anatin'izany dia hoe mazava ho azy mila mivavaka isika. Mila mivavaka isika. Fa araka ny teny Bruce Waltke dia izao ny teneny hoe azo atao ny mivavaka, mamaky ny ten'Andriamanitra, mitady torohevitra avy amin'ny hafa,
nefa tsy mahatsiaro tena ho tarian'Andriamanitra ao anatin'izay safidin'asa izay. Izany no fotoana ianteherana amin'ny fahaiza mamantatra marina, nomen'Andriamanitra ati-doha isika tsirairay avy. Eny, manana daholo isika. Ary mananteny izy ny ampiasantsika azy araka ny tokony ho izy. Nomen'Andriamanitra ati-doha isika. Nomen'Andriamanitra fahaizana manavaka isika. Ary rehefa hoe mitoetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika dia lasa mahay misafidy kokoa rehefa misy hoe safidy izay tsy maintsy ho raisintsika, izay tsy misoratra hoe mazava ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe inona tokony ho fidintsika amin'izany. Koa raha amin'izany ampiasaintsika ny ati-dohantsika ary mandray fanapa-kevitra. Mandray fanapa-kevitra isika, andraikitra nanantsika izany nia ampiasa n'ity ati-doha izay nomen'Andriamanitra antsika ity ny amin'ilay fanapa-kevitra izay raisintsika ao anatin'izany ny safidina asa. Ary izay no ilaivantsika n'ilay tenin'Andriamanitra, satria ilay tenin'Andriamanitra manampy antsika mba hahatonga n'ilay saintsika tena hoe voavolavolana izany tenin'Andriamanitra izany, ka rehefa tonga ilay fotoana izay tokony hangalana fanapa-kevitra dia efa ilay tenin'Andriamanitra no mamaritra n'ilay safidy izay raisintsika. Izay no mahatonga n'ilay hoe ohatra ny ao amin'ny boky ny ohabolana. Ao amin'ny boky ny ohabolana raha mandeha nareo amin'ny ohabolana toko voalohany, 9:1-5, dia izao no teneny hoe ny anton'izany ohabolana izany dia ny hahalalana fahendrena sy fananarana, ary ahafantarana ny teny fahalalana, ahazona fananarana mampahendry, dia famarinana sy rariny ary fahitsiana, hanomezam-pahendrena ho an'ny kely saina. Tsy izany miantso anareo kely saina sy miantso an'ny tenako kely saina, fa ny tenin'Andriamanitra no miantso antsika ho kely saina. Aoka ny endry iaino ka hitombo saina, hoy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra isika dia lasa mitombo fahendrena izay manampy antsika hampiasa ny ati-dohantsika tsara rehefa mila maka fanapa-kevitra. Ka rehefa maka an'izany fanapa-kevitra izany isika dia hanapa-kevitra ny hanompo an'Andriamanitra aloha. Na inona ny zavatra ho ataontsika dia ny hoe tsy ny olona ny tompoko fa Andriamanitra. Faharoa, hanapa-kevitra ny hanompo ny hafa. Hanapa-kevitra n'izay mety hoe ilain'ny hafa ao anatin'izay asa izay, ary mazava ho azy ireo hafa izay resanareo dia ny fianakaviana mazava ho azy. Ka izany dia hoe inona no afaka amelomanao ny fianakavianao, inona no afaka anomezanao hanina an'io fianakavianao io. Ary ihany koa ao anatin'izay toeram-piasana izay ve ahako afaka miaina ampihavanana amin'ireo mpiarabelona amiko, ka ahafahako mijoro vavolombelona ho an'i Kristy. Ahafahako mijoro vavolombelona amin'ny Kristy. Fa ny tena marina fanontaniana roa ny tena tokony apetraka rehefa hisafidy asa dia izao hoe io asa izay ho raisiko io misy fiantraikany amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra manokana ve ny asa izay ho raisiko? Raha eny ny valiny dia aza alaina. Ary faharoa, misy fiantraikany amin'ny fifandraisako amin'ny fianakaviako ve ny asako? Noho ny asako dia lasa variana any aho, dia lasa tena tsy afaka miaraka amin'ny fianakaviako, tsy sitrapon'Andriamanitra ihany koa izay. Raha ireo anankiroa ireo no mitarika anareo sy ireo fahendrena sy ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra anareo amin'ny alalan'ny teniny, ary ireo fitsipika izay fahitantsika avy tany amin'ny Korintiana 1:1-3 ka hatramin'ny 1:2, dia alaivo izay asa izay iriny fonareo. Alaivo izay asa izay atolotr'Andriamanitra anareo eo. Fa tadidio, ny antom-pisiantsika voalohany indrindra dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra, hitady ny hahasoa ny hafa, ary ny mahasoa azy indrindra dia ny mitarika azy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, ary ny hitombontsika tsirairay avy ihany koa amin'ny fitovizana amin'ny Kristy. Amen.